ireo pastory hoe raha ny tolony vaovao mahavaly anasitrana ny marary hitsabony areti-panahy isan-karazany ka hanambadeny ary indrindra moa fa hitsara ny sakramenta ny Eucharistie. Sady alotra azo solona masina zao tsika ho fisoran'Andriamanitra amin'izany fitiavan-dehibe asehonetsika izany hitantaninetsika olombelona no hivavaka ihany koa ho an'ny pretra satria amin'izao fotoana izao ihany koa no anavozany pretratsika ny tokony mena tamin'ny fotoana nanamasina anazy areo. Ka sady ny fanamasinana ny menaka sady anorenan'i Jesosy ny sakramenta ny filaharana ka ny etsony any areo voafidiny ho irany hitantana sy ampianatra ary kanamasina Amen.
Riandriamanitra rainaivo, nosoranao ny fanahy masina ny sanakao lahy tokana, ary natsanganao Kristy Tompo, koa engany izay niofinanjara aminy, fa nosoranao miaraka aminy koa, mba ho vavolombelony fanavotana eto amin'izao tontolo izao, amin'ny alalan'i Jesoa Kristy sanakao tomponay. Izay Andriamanitra bela sy manjaka miaraka aminao fanahy masina, mandrakizay mandrakizay. Antoako ny fanahy Tompo Andriamanitra, satria voritry ny Tompo aho, ny raha ny ikondra tena soa mahafaly amin'ny mahandra, hameny fety
mampiseho amintsika ny asa zay anilany Jesosy. Tena nalaina tao amin'ny boky Isaia mpaminandry ato ampy ny fanahy Tompo fananositay tao-teny somahafaly izy. Eny Isaia dia efa irahan'Andriamanitra hanao anatanteraka an'ireo sotrasa izay voatanisany teo. Ary nina moa fa andohan'Andriamanitra ny fitiavany antsika. Ary efa fitiavana aminahary antsika hatrany androany. Adinany nina moa fa hoana no ahely hitovy endrika aminy. Kanefa very izay fitovitsika endrika amin'Andriamanitra rehefa nanolona dia manambara izay fa hoe tsy mirahan'Andriamanitra. Andriamanitra izay nahary ny tena, nahary sy olombelona, nahary an'izao rehetra izao. Ary fitiavana manokana ny nalohany lavany hoe lesika ataolona mitovy endrika amintsika ny mpanaka amintsika. Ka alohany hanatanteran'izay famonjena izay no ny fidianany amin'ny Abrahama. Ka natao hoe ray mpino. Ka i Abrahama no nifonoana sy no nifandraisany ny tenin'Andriamanitra ho teny marina. Ka nganarana sy tapanarana ny fampisamokitana in'Andriamanitra izao fampanantenasika kehitry akoran'ny taranaka aran'olona taran'ny Abrahama. Isika kristiana. Ary nanomboka ny zanaka Israely taran'ny Abrahama dia faizina. Ary izay famaizina azy izay rehefa tonga saina ny zanaka Israely dia mangataka famolamo. Indrindra moa fa hoe rehefa toa atsapaka hoe nao atsonakasy ary tokona hoe no azo faitsana hoe mangataka famolamo hoan'Andriamanitra. Satria nanatanteraka izay naman'Andriamanitra tamin'izy ireo. Nino izay lazain'Andriamanitra tamin'izy ireo ary nanatanteraka izay nangatan'Andriamanitra tamin'izy ireo. Nanolotena nanatanteraka izay nangatan'Andriamanitra tamin'izy ireo. Ka ny ho tion'izay efa niopitiavan'Andriamanitra sy olombelona izay no ifidianany ihany koa ankehitriny ireo aniditra hatrany fanjakan'Andriamanitra hitory ny vaovao mahafaty. Samy andro amin'izay fijoroana vavolombelona, fijaliana sy ny fahafatesana fitsangan'ny Kristy olombelona izay isika rehetra mahavita-batiny isika. Indrindra moa fa mbola mba mafitsina tamin'ny fandraisana sakramentany fahakelezana. Ary izay ijoro vavolombelona Kristy ny hitsara sy maty izay sy olona natsoiny manokana ampianatra hitory ny vaovao mahafaty hitantana ny vahoakan'izay dia tsy maintsy manana ny nanomezan'i Kristy ny apôstôly sy nanomezany amintsika koa ny fahefana mampisorona azy. Koa sitakaroany ve ny hanavao ny toky nomenareo fahiny teo anatrehany eveka sy ny vahoakan'Andriamanitra. Sitakareo ve ny iray bebe kokoa amin'ny Kristy sy hitovy endrika amin'ny bebe kokoa ka anatena sy hanamafy ny toky nomenareo tamin'ny andro nanamasinanareo no ny fitiavana any Kristy momba ny raha masina izay nekenareo tamin'ny fiavaliana atao amin'ny Eglizy. Sitakareo ve ny ompizara mahatoky fanomezan'Andriamanitra mankalaza sy manatanteraka ny Eukaristia masina
sy ny fomba-pihavana rehetra anatotosa tsara ny adiky momba ny toriteny akatahaka any Kristy filoha sady mpiandronty sy hikendry valsoa fa nianika andrena dia ny famonjena ny olombelona sy nakay tokoa ary isika mianakavy ary kristianina havana miara-mitsanga ry kristianina havana ivavao any rehetratsika ambara horotsany tompo fahasoavana sesehena izy ireo ho tena mpanompo mahatoky marina ho an'ny Kristy mpisorona farafahampahirana ary hitondratsika any amin'ny Kristy hany loharany mpamonjena Kristio eno izahay Kristio ekeo ifankatanay mivavahako ao ahy mba ho mpiasa mahatoky aho amin'ny raharahana apôstôly na kinina amiko na tsy mendrika azaho ary mba hialavrary isan'andro ny mahasolo tena ny Kristy ay eo aminareo ahitanareo ahy mitovy-drehetra amin'ny Kristy mpisorona sy mpiandrony tsara tompo sady mpanompo ny olona rehetra Kristio eno izahay Kristio ekeo ifankatanay enganeny tompo ambombatsika ao amin'ny fitiavany hatramin'ny farany ary hitondratsika rehetra na izahay na ianareo adidinay Ni menaka faharoa ampiasan'ny fanomezana ny menaka sansetisma dia menaka olombosta izay afangarona amin'ny zava-manitra manokana. Io menaka io no ampiasana ny sakramentan'ny batemy, ny sakramentan'ny fankaherezana ary ny filaharana izay anosorana no amasinina olon-drehetra sy eveka. Ireo izay nandray ny sakramentan'ny batemy dia voaositra tahaka ny Kristy mpisorona sy mpanjaka ary mpanany ka maniasa efa natombony. Sange misy ireo nofidiana manokana ka nametrahantanana sy no amasinina mba olomoositra sy ho mpanara-masina ao amin'ny ny karazany fahatelo amin'ny menaka fampiasa ny fizarana sakramenta dia ny menaka oe na ny oleolona dia ny filomorona. Zao dia ny diaka ohatran'ireo mpitsabo mirosy manaraka ny hotely izany menaka izany. Ity menaka ity dia ampiasaina ny fanomezana ny sakramentan'ny marary. Ny hosorana izany dia ireo olona manana aretina nitaiza ny anatin'ny fahatelo, ny osa, ny malamanafy mba ho afaka mampiombona ny fijaliana entiny amin'ny
misy manava ao aminareo, aoka izy apakampiretany eglizy, ary aoka ireo no hivavaka eo amboniny sy hanosika dilo azy amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nivavaky ny finoana ndeha hamonjy ny marary. Hanasitrana azy ny Tompo ahanota izy dia avela ny fahotany. Voasoratra moa izany ao amin'ny taratasy nosoratan'ny Zakoly ny fahaefatra ambin'ny folo manefiadavitra simorana tiako azahoana famelan-keloka ary dita fanomanana fiainana ho any fiainana maratra. Dia tienao akatra ao amin'ny eglisy namany isona
Amilana si alumilai surna pada putana amniana arati mana disakau pada sana pada pada walai tanah gagal mana daya amitinau hari kejadian yang disakramen siwalulai teremu kami jezakai Tuhan Kristi satu manusia dari Pablo Bella sini baca mat sikenu pita kabanda ye samira yang sesiakan jadi dipikiran sekian dan takkan teruntuk mikir sebagai rasa ibu lagi tahu Isasa setelah sekian dalam sambil melalui sikina na amtiana pada binti atuja wana. Tulisan gunung yang disakafu dengan tradisi disokan dari anamnya sekian dan sambil melalui susu tiada pakai sini sendiri binti rayu dengan mati biarkan fokus sama saya ada sekolah rusam disimpan familia dan hutan atau bisa berfungsi tanah. Semasa Joseph abad dan masih, ya
masina rehetra ary diorelasana hitasisaka taminao tety amin'ny tany ka hiary kitera sy ankalazanao izay amin'ny alalana Jesosy Kristy zanakao. Fa amin'ny alalany sy miaraka amin'ny ary eo aminy ry Andriamanitra raha mivano zavatra rehetra ianao
sambatra izay voantsy ny zanak'ondry amin'ny fanasana ilay zanak'ondrin'Andriamanitra tena manala ny voatamin'izao tontolo izao. Vatany mandrany Jesu Kristy tombontsika ny tahitsika ovelona malagasy.
fianami ny Salamansa. Zay nalaina tamin'ny 0. Ibabasi menakali amin'Andriamanitra iray fanzatra rehetra mba hitondrano ity menaka fanosodana ity izy sy hanamasina azy ka izay rehetra hosorana ao amin'ny vatany eny mba azo fanosodana ara-panahy sy homendrika ho avotan'Andriamanitra. Ry Andriamanitra iray ianao no mampahafokatra zavatra rehetra manotafo ny ara-panahy ary mora foy ianao ka raisiko ny fanajana feno fisaorana atotranao tiafavelona amin'ny anaran'ny Eklisy. Ny kiazo maniry mitondra ny voany no nataonao vokatra voalohany avy amin'ny tany, anisan'ireny ny oliva. Nahazoana izao menaka atao fanosorana izao satria Davida tapamonany dia efa nalala mialoha ireo sakramenta anomezanao ny fahasoavana ka ny hira fa ny menaka no amelamelana ny endrika ary no ny efa voaonitra tamin'ny zavatra ny fahotanin'izao tontolo izao dia nanambara ny fanomezanao aty aoriana ilay romailana ny tondra sapanolina ilanja fatafavelona teto amin'ny tany ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana. Koa raiso mikialiary ankehitriny fa rehefa foanan'ny lando fanamana-pately hidadrasy ny heloka rehetra dia izao fanosorana menaka izao no ananana endrika melona sy tony. I Moïse mpanomponao koa dia efa nomenao didy anateo any Arona amin'ny rano dia hosorana menaka dia anositra menaka azy ary eo anokanana azy ho besona. Fa mbola nampitokoinao hasina indray ny menaka fony Jesu Kristy zanakao tomponay niangady ho sasany izoany tamin'ny ranon'ny Jordany. Fa tamin'izay tokoa nidina teo aminy ny fanahy masina naka endrika ny volomailala ary nipeonao no vavolombelona nanambaranao ny fankastanao anday zanakao lahy tokana sy nampitsehoanao miariary fa izy no ilay nankalazany Davida mpaminany hoe hosorana menaka fifangaro izy efajelona fanahy masina ao anatiny noho ny fahefan'i Kristy ilay menaka fanosora avy ara-pananao Kristy ny anatonga sakramenta izany famonjena sy ny fiainana lavarary any ireo nahazo vaovao tamin'ny bateny. Ilay rano fanasana ara-panahy no ny aizany fisasana ara-panahy mba alakanazy mahamanjaka sy fisorona ara-panahy. Hitavy ilay fanomezana tsy mety simba. Rehefa izao menaka fanosorana izao hitondra ny famonjena fanereo aterika indray amin'ny rano sy ny fanahy masina. Ananany anjara amin'ny fiainana mandrakizay sy tiarahany manova ny